tonga arty ny datin'ny 1 oktobra 2024 fotoana ny fanomezantsika araka ny fa nambara tamintsika andro vitsivitsy lasa izay dia hitsidika izany tanànan'Akadimangy zany tsika ho amin'ity anio ity koa tolotra ary ny arabo Mbampiraritso tompo klasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra tsisy araka aminay hatramin'ny farany. Aty amin'ny 12 kilometatra mialan'ny PK0 no misy an'Akadimanga, iray amin'ireo commune mandrafitra ny distrika Natsimondrano no atao anatin'ny faritra ny Lalamanga Akadimanga. Raha aty Akadimanga dia mandalo an'i Tosy sy Raimanontolo iny, mandalo an'ny Fiombolana, avy eo dia tonga eto Akadimanga. Ny commune Akadimanga araka izany no farany avaratra indrindra amin'ny distrika Natsimondrano. Manodidina ny 3,1 alina ny isan'ny mponina eto amin'ny commune Akadimanga, izay miparitaka amin'ireo fokontany miisa enina, ahitana Ambohimidasy, Ambodivoanjo, Andravako, Ambohidavenona, Antanimenakely ary Andohalafy. Anisan'ny tena mampalaza an'Akadimanga ny volovary, izay efa nolovana tamin'ireo razambe. Ny commune Akadimanga dia distrika n'Antananarivo Atsimondrano, ato amin'ny faritra Nalamanga no misy azy eo amin'ny 12 kilometatra mialan'ny PK0, izany hoe mandalo an'ny Tosy Raimanontolo iny zany dia mandalo an'ny commune Fiambonana, dia aty Akadimanga ny commune farany avaratra indrindra amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Manodididina ny 13,000 d'habitants io izy amin'izao fotoana izao, dia misy fokontany anankenina. Dia ny fokontany Ambomidasy, Ambodivoanjo, Andravako, dia Ambohidavenona, Antanimenakely dia Andohalafy. Tena fiveloman'ny mponina teto hatramin'izay dia ny resaka fambolena, ny fambolem-bary indrindra. Io zany ny tena ny ainan'ny mponina teto, ka tamin'izany fotoana moa araka ny tantara ny tena ary mbola hita koa hatramin'izao. Fa tamin'izany rehefa tonga ny hoe fanambadian'ny ankizy dia tena miandry mihitsy ny ray aman-dreny tamin'izany hoe miakabary, miakabokatra, dia izay no fanatanterahana ny fanambadiana tamin'izany, dia mbola mitono zany hatramin'izao . Teny roa natambatra ahitana ny hoe ady sy ny hoe manga natonga ny anarana hoe Akadimanga. Misy heviny roa no natonga ny anarana hoe Akadimanga. Akadimanga dia tanàna ny Alahomborabeto, dia tamin'ny fotoan'androny nivory ny tompon'andraikitra Dedy tamin'ny andro firaisam-pokotany, dia nisy président fokotany vitsivitsy ry zareo niresaka hoe ahoana nanaovana an'ity anaran'ity firaisam-pokotantsika ity, da tenenina amin'ilay tanàna ray ve dia tsy mety ny tanàna hafa fa ity misy tanàna enina eto, dia fanaraka dia andoha rangaly anaran'ilay vohitra kely atao Tsimato natao dia itovizantsika Akadimanga. Dia ny hoe Akadimanga tamin'ny fotoan'andro ny nandalo tety ny andrina, dia nisy olona maromaro dia hoe reto any ve ny olona ty aizavy sasan'le mangamanga mbola ry anaty Hadimanga ry tanàna atsimo ry, satria atsimon'ny tanàna eo zany nisy hady to dia nisy manga ay, dia izay no nahatonga ny hoe Akadimanga faharoa. Voalohany zany taty afara tena tenerana avy amin'ilay tompon'andraiky misy am-pokotany atao hoe commune Akadimanga ity, dia ny faharoa izay tantaran'ny fandalovan'ny indrina Dedy izay natao hoe Akadimanga dia raikitra io. Anisan'ny tena mampalaza ny commune Akadimanga ihany koa ny taozavatra. Avy eto amin'ny commune Akadimanga avokoa ny atsasak'ireo mpivarotra taozavatra eny amin'ny tsenany Komma 67 hektara,
fa ny akoatran'ny fambolem-bary dia tokoa ny taozavatra koa ny tena mampalaza ny commune Kadamanga satria tena ilana antsasany angamba na latsaka kely foana mivarotra ao amin'ny tsenan'ny Komma dia avy eto amin'ny commune Kadamanga avokoa. Raha fitinina ny asa fiveloman'ny mponina eto Kadamanga dia mpamboly, mpiompy ary mpanao taozavatra. Efa maro ihany koa nefa ny mpiasa-panjakana monina ety toerana amin'izao fotoana izao. Ny fotom-piveloman'ny mponina eto amin'ny commune Etidinay moa zany dia mpamboly, mpiompy dia mpanao asa tanana. Eo ihany koa moa zany ny ataontsika hoe mpiasa-panjakana, betsaka koa mipetraka ety zany. Eo zany ny tena hoe fotom-piveloman'ny mponina ety amin'ny commune Kadamanga. Dia ny manavak'izay moa zany fambolem-bary. Io zany ny tena hoe vaindondrahan'ny mponina eto zany. Fotodrafitr'asa lehibe iray miantoka ny fambolem-bary ho an'ity toerana misy an'Akadimanga ity ny fisian'ny barazy eny an-toerana. Commune misa 4 no mampiasa io tohadrano lehibe eto Akadimanga io. Ahitana an'Akadimanga, Ambodrabeto, Fiambonana ary Itosy. Mamatsy ireo tsena lehibe ny voka-bary avy eto ary mampiova ny vidim-bary mihitsy ny vokatra rehefa miakatra. Ny barazy io moa zany nenay dia ary ny ataontsika hoe barazy tsy maharitra fa natao fotsiny hoe amonjena fambolena isan-taona izy io. Ny voka-bary eo moa zany dia raha ataontsika hoe 2400 hektara zay no velara-tany eo. Dia raha andao ataontsika hoe tena côte ambanimbany ihany ary zany raha mahitatsika hoe 6 tonnes le hektara dia kajikatsitsika arak'izay zany hoe mety mahatafavoaka any amin'ny 4000 tonnes le vary eto. Fa tena ny vokatra eto amin'ity commune 4 ity dia ambarako foana matetika hoe tena mampiova mihitsy ny vidim-bary eto Antananarivo izy io rehefa tena miakatra. Simba foana ny barazy isan-taona ary misahana ny fanamboarana izany ho ampiasaina vonjomaika ny commune. Angatahan'ireo commune ireo ny anaovan'ity tohadrano ity ho en dur. Satria isan-taona izy io dia tsy maintsy rava foana rehefa tonga ny rano be. Dia izay indrindra no mahetsoana foana zany efa hatramin'izay ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana no hoe inona moa ny olana raha mba ataontsika amin'ireny le barazy maharitra afaka sokafana fotsiny rehefa tonga ny fotoam-pambolena satria amin'izao dia tena mana be mihitsy ary tena anisan'ny dépense betsaka ho an'ny commune tsirairay. Commune 4 zay no misehatra azy io dia ao ny commune Ambotrimanjaka, Ambodrabeto, Fiambonana, Akadimanga. Dia tena vesatra lehibe mihitsy zany izy io an'ireo commune ireo satria tena manodididina any amin'ny 30 tapitrisa isan-taona any zay no atokana azy io. Dia nefa dia tsy afaka ny hoe aharitra amin'ny fampitaom-pambolena manaraka fa dia tsy maintsy rava. Manamafy zany fangatana ny fanamboarana ny barazy zany ny mpanolontsaina eo anivon'ny commune mba hahatsara hatrany ny voka-bary ety an-toerana. Mba mangataka ny fitondram-panjakana moa zany zahay zany mba hamitana tanteraka amin'io barazy io mba tena hoe vita barazy en dur zany mba angatahanay. Misy commune 4 zany zahay no tompony andraikitra amin'izy io zany mivelona amin'io io tambao io daholo io commune 4 eto amin'ny commune Akadimanga sy Ambodrabeto, Fiambonana ary Itosy. Dia mba angatana zany mba hoe havitany io barazy io zany. Misy ireo vakoka mandravaka ny tanàna Ambodimanga. Anisan'ireo vakoka izay mifandray ara-tantara amin'ny tanàna ihany koa ny fiangonana miorina ety an-toerana. Amin'ny ankamaroany dia efa kristianina ny olona ety. Misy fiangonana anankitelo zany eto ny FJKM anankiroa dia ny katolika anankiray. Dia ny FJKM iray moa eto akaiky tsy akaiky kely izy mihitsy dia antsoina hoe FJKM Mandrosoa Ambotavelona. Efa 17 taona niorenana izany fiangonana izany. Dia ezaka lehibe moa natao amin'izany satria tena mitaiza ny finoan'ny olona le fiangonana ary isan'ny hoe nato izao an'ity Akadimanga ity ka fiainy 17 taona zany any tanana ny zanaky ny fiangonana rehetra na ny ety an-toerana na ny any am-pirezana moa
ny amin'izany satria ezaka lehibe no atao amin'ny fanatsarana fiangonana hatrany amin'ny 250 millions ariary zay no ezaka ao atao amin'ny taona amboniko dia efa misy ny ezaka anasana ny rehetra izany satria tena isan'ny mandrafitra ny fiangonana ny fikominina izany fiangonana FJKM Mandrosoa Ambotavenina izany. Akoatra ny vokabary misy ihany koa ny vokatra mampalaza an'Akadimanga. Mampiavaka an'Akadimanga ihany koa ny voaliovo izay efa miakatra ihany koa ny vokatra. 70 taonina isan'andro ny vokatra miainga eto Akadimanga, miazo an'Anosibe. Mpamboly iray fotsiny eto no efa manana 70 taonina eo. Akoatrin'ny ovy mamokatra voatavo sy arikovera ihany koa neto Akadimanga. Miroso tanteraka ao anatin'ny fandrosoana ny tanànan'Akadimanga izay iray amin'ireo kominina mandrafitra ny distrika Atsimondrano. Efa maro ireo foto-drafitr'asa miorina ety an-toerana, vita pave ihany koa ny lalana. Tsy tara ny fandrosoana ho an'Akadimanga. Hatramin'izay zany tsy mba nisy an'izany hoe postana gendarmerie zany teto aminay, dia anisan'ny nampikaikaika dia ny resaka vakitrano sy ny sisa, dia miezaka nanao arak'izay azo atao teo dia amin'izao fotoana zany efa misy zao ny postana gendarmerie eto amin'ny commune Akadimanga. Misy ihany koa ny rano fisotro madio izay tena hain'ny vahoaka, dia efa misitraka an'izany koa zay amin'izao fotoana. Misy ihany koa ny CEG zany mbola tsisy mihitsy zany teto amin'ny tantaran'Akadimanga, efa mitsangana zany amin'izao fotoana, fa mandray kilasy hatramin'ny 5e zao zay ny amin'ity taom-pianarana ity. Dia betsaka misy ireny ny lalakely be dia be no efa namboarina, efa misy zany ny baolina fontaine isaky ny fokotany, dia misy kosa nefa ny zavatra mbola ilana ezaka ny amitana azy dia eo ampitadiavana mihitsy zay zao amin'izao fotoana ny mpiara-mambon'andro hamita an'ireny lalana mbola tsy vita pave ireny, dia ireny mba etsonay hoe izy any afaka hiara-iasa aminay, satria na dia ny lalana maketo amin'ny commune ary amin'izao fotoana izao dia mbola hitantsika lalan-tany, dia izany rehetra zany mbola ezaka miandry anay fa tsy kio zay fa tady vahaolana hatrany amin'ny mahampitondra. Mino zay fa dia nalinantsika ny nitsidika izany tanànan'Akadimanga izany tao ny vokabary mahafinaritra. Hitantsika teo ihany koa ny vokatry ny ovy ety atoerana izay tena mahavokatra tokoa ny tanàna ety, ary hitantsika fa dia tena mandroso dia mandroso tokoa izany tanànan'Akadimanga izany raha ny fotoana nahitana azy farany sy ny fotoana nahitana azy ankehitriny izao aty amin'ity taona 2024 ity dia tena hita be ny fivoaran'ilay tanàna, ary dia mahafinaritra mitsidika izany toerana izany ankehitriny. Hatreto ny fandarantsika ho an'ny anio isaorana isika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany, ary dia manan-karena tanàna i Madagasikara ka dia hitsidika toeraka hafa mihitsy indray tsika amin'ny herin'ny toy izao. Veloma tompoko.